Ny zava-misy any ivelany dia olona manodidina ny 700 isa no maty any Pakistan noho ny rotsakorana entin'ny mousson any antoerana efa ho herinandro moa izay. Mandeha ny fikarohan'ny mpamonjy vona ireo olona toditra noho ny fihotsahany tany amin'izao fotoana izao. Mbola hitohatra amin'ny farany ity herinandro ity anefa ny rotsakoram-be any antoerana raha ny nambaran'ny tompona andraikitra miandraikitra izany. Mandravarava sy mamotika zavatra maro moa ity rotsakoram-be any antoerana izay antsoina hoe mousson ity ary olona manodidina 700 isa. Hilaza zavatra hafa ankoatran'izay moa isika fa mialohany hidirantsika amin'izany zava-drehetra izany dia mbola entanina toy ny mahazatra foana ianareo aboneny chaîne-natsika ary asio-zay video indrindra aza adinona foana ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko fafy, abonné vetivety ary ny chaîne-natsika. Hiresadresaka ny mikasika na habantsiranana ny amin'ny Etazonia sy Malagasy moa isika. Raha ny fantatra dia habantsiranana 520 isanjato no alain'ny Etazonia amin'ny entana Malagasy. Tsy voakasika ny vokatry ny fitrandrahana harena ankibon-tany raha ny vaovao mikasika an'ity habantsiranana ity. Araka izay efa voalazantsika teo moa dia tsy voakasika ilay habantsiranana 520 isanjato alain'ny Etazonia ny vokatry ny fitrandrahana harena ankibon-tany eto a Madagasikara toy ny nickel, cobalt ary ny fasimenty, akora tena ilain'ny industria amerikana. Ny orinasa mitrandraka any ireo eto Madagasikara toy ny Ambatovy sy ny KIT Mineral Madagasikara izay mampiasa vola hatramin'ny 2 miliara dolara ary mitana ny 320 isanjato ny fanondranana eto amin'ny firenena. Ny haran'ny io habantsiranana io kosa ny vokatry ny fambolena sy ny lamba. Fa ny tany Antanimora Mambokony kosa dia avitra ilay zaza nisy nakankeriny izay nitakina vola 13 tapitrisa ariary. Zazalahy kely izay vao 12 taona monja no nisy nakankeriny ny andron'ny talata lasa teo tany Antanimora Mambokony ka nitaky 13 tapitrisa ariary ireo mpakankерiny ho takalon'izany. Raha vantany voanitranga moa io zavatra io tany antoerana dia namory fokon'olona avy hatrany ny zandary ka natao ny fanarandia. Nisy ny velam-pandrika natao ka navotra ireto farany ilay zaza ny tolakandro ary tratra taorean'izay ihany koa ilay mpaka-ankeriny. Raha vantany voatratra moa ilay mpaka-ankeriny dia rehefa aveo dia nanoro ny namany izay tao anatin' ireo fokon'olona nanao ny fanarandia nikasa hitsoka izy reto ka nahatonga ny zandara hampiasa ny fitaovam-piadiana. Maty tamin'izany izy roa lahy mpaka-ankeriny. Izany moa ny zavanitranga tany Antanimora Mambokony ny andro ny talata lasa teo fa isorana kosa ny avy fa avitra soa mantsara ilay zaza. Fa ny zavanisy tany amin'ny Université Barikadimy Toamasina kosa dia mpianatra maromaro no voasambotry ny mpitandro ny filaminana. Raha ny vaovao mikasika an'ity zavanisy tany amin'ny Université Barikadimy ity dia tapaka ny jirony eo Malahariva tokony tamin'ny 9 ora latsaka 5 minitra. Tezitra ireo mpianatra ka nivoaka ny vavahady toy ny mahazatra ary nikasa hametraka sakana teo amin'ny lalam-pirenena faharoa. Rehefa nisy moa io tranga io dia tonga ara-potoana nefa ny mpitandro ny filaminana nandrava ny hetsika ary nisy ny fisamborana ny mpianatra. Raha ny fantatra dia manodidina ny 10 ny mpianatra voasambotra tamin'izany. Tamin'ny 7 ora sasany alina no niverina ny jiro tao amin'ny fagitry ny université ary mbola nitohy ny fisamborana tao anatin'ny fagitry ny université taorian'izay. Fa ny resaka fifamoivoizana kosa dia tany Andalamby commune Bekirobo nisy camion lehibe iray feno entana latsaka anaty lavaka eo amin'ny tetezana. Raha ny loharany mbavao mikasika an'ity camion ity moa dia camion iray nitondra tsinefo sy tongolo no latsaka anaty lavaka eo ambony tetezana eny amin'iny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo iny ao Andalamby commune Bekirobo ny androany tolakandro moa no nisehoany izany. Mitohana arak'izany ny fifamoivoizana.
Tsikagitry nimponina any antoerana fa misy fahabangana tsikelikely ireo vy fandehanany kodiarana eo amin'io tetezana io fa efa miezaka mamahany olana kosa ireo mpitondra ny fiara. Izany moa ny zavanisy tany Andalamby izay kominina Bekorobony tamin'ny androany antoandro camion lehibe iray feno entana latsaka anaty lavaka eo amin'ny tetezana ary niteraka fitohanana. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia andeha resika ivadika kely eny amin'iny kominina Miary iny izay ao anatin'ny Toliara faharoa. Olona maromaro no voakaikitry ny alika romotra any antoerana raha ny loharanom-baovao izay mikasika an'ity trangana izy tany Miary ity any anatin'ny Toliara faharoa. Olona maromaro no fantatra fa voakaikitry ny alika romotra nanomboka ny omaly hatramin'ny maraina teo amina fokontany samihafa ao amin'ny kominina Miary izay distrikany Toliara faharoa. Androany maraina mbola nanaikitra ankizy kely indray ny alika iray ka nifanenjehany fokon'olona ary matiny izy ireo avy hatrany. Hatreto dia olona roa ihany no nanatona ny tobim-pahasalamana hoy ny aveo anivon'ny CSB Miary. Tsy maintsy alefa any amin'ny hôpitaly be Toliara ireo rehetra marary fa fitsabonina vojimaika ihany aloha no misy ao Miary raha ny fanazavana. Nilaza moa ny ben'ny tanàna lefitra ao antoerana ny hoe tokony haverina ihany koa hoy ny ben'ny tanàna lefitra ao antoerana ny famonoana ireo alika mirenireny tsy manan-tompo mba hialana amin'ny tranga toy izao. Izany moa ny zavan-tranga teny amin'ny kominina Miary izay ao anatin'ny Toliara faharoa, olona maromaro no voakaikitry ny alika romotra. Rehefa voalazantsika sy voaresaka antsika moa ny mikasika zavatra izay nasiantsika resaka teo dia ndeha arisika hiresaka kely ny mikasika ny fandevenana antopoky lamera Toky Rakotondrazaka. Araka hitantsika amin'ity sary ity moa dia tonga marobe na mivoninahitra azy ny vahoaka. Anio alarobia no nasitrika tao amin'ny fasandrazany teny Mamory Arivo ny anofy mangatsika ny ben'ny tanàna ny talata volonondry topoky la Toky Rakotondrazaka. Tonga maro ny vahoaka nanome voninahitra sy nanao veloma farany azy tao amin'ny FJKM Mamory Arivo fitiavana. Mbola mikasika an'ity ben'ny tanàna ny talata volonondry ity moa dia rehefa avy nanao vonjy-ranovaky teny amin'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona Hasera izay nampahery sy nanampy ny vadina velan'ny tompoky la Rakotondrazaka tokony iaina ilay ben'ny tanàna ny kominina talata volonondry sy ny fianakaviany hitondrana ny razana teny talata volonondry Andriamatoa Jeneraly Sara Ravalomanana ilay filohan'ny antermeran-do olona mivady dia tonga namangy manjo ny fianakaviana ihany koa. Ny fanotrona tamin'izy mivady ny solombavam-bahoaka Andriamosa Benjamina Avitraina sy Razafindranaro Andriamanga Rejaniana Tery samy lany tao Avaradrano. Ny solon-tendan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna ny Antananarivo Avaradrano sy Atsimondrano ary ny solon-tendan'ny ireo mpiasa ao amin'ny antermeran-do olona. Rehefa vita ny famangina dia nangataka ny resaka manokana tamin'ny Andriamatoa Ravalomanana Risara mivady ny fianakaviany Manamanjo mba hijerena ny fiainan'ny vadina velan'ny tompoky lahy sy ny zanany Kamboty ary hanaovana ny fanadihadiana tamin'ny nahafatesan'ny ratompoky lahy so nisy ny famosaviana. Nanome toky moa Andriamatoa Jeneraly Ravalomanana Risara mivady fa hijery ankaiky momba ny vady aman-janany ary hanara-maso ny fanadihadiana izay efa misokatra. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoky vavy sy tompoky lahy koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy. Zay fa tsy halaveny ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoky lahy veloma tompoky vavy.